Totosa omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina kosa ny zakaben'ny mpanao kung fu manerana ny Madagasikara. Ny ara-dalàna tamin'ity hetsika ity ihany koa ny fiadinany eo tompon-daka ny Madagasikara. Nankalazaina tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly alahady ny 7 taona ny kung fu USA eto Madagasikara. Natangosaltena tamin'ity hetsika ity avokoa ireo mpanao kung fu manerana ny faritra 20. Mahatsiaro zahay fa misy fanabeazana ilainy vahoaka malagasy, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy atao anatin'ity kung fu ty. Nanome voninahitra ity zakaben'ny mpanao kung fu ity ny filohan'ny Antenimierandoholona, ny solitena ny filohan'ny Repoblika. Fanana misy ny sarotra, misy ny manahirana, misy ny tena potika mihitsy an'ity kung fu ty fa reo ianareo reo. Isan'ny aravanareo. Satria nanana foto-kevitra ny joroanareo. No mafisina Andriamatoa Voky Rakotoarjona fa manohana ny filoha Hery Rajaonarmapianina ny mpanao kung fu manerana ny nosy. Averiny tsangana daontsika rehetra, tsangana daontsika fa miaraka amin'ny président Hery Rajaonarmapianina ny mpanao kung fu birogofa. Niara-dalina tamin'ity lanonana fankalazana ny 30 taona ity ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja kung fu.